Ny faneho-kevitra momba izay raharaha ny sadeka izay tsy misy gadra politika eto Madagasikara hoy ny Premier Ministre Mamtina Rajoelinarsona raha nanontaniany ny mpanao gazety Androany. Namaly ny fehi-kevitry ny sadeka izy izay mitakany amin'ntsorana n'ireo voafonja politika noho ny tsy fanarahan-dalàna avokoa no nisamborana ny izy ireo hoy ny Premier Ministre. Ankoatr'izay dia no marihiny fa tsy maintsy mankatoa ny sadeka i Madagasikara ary faranana ny volana Desambra 7 arivo ny fitondrana fanavozana ankehitriny. Raha tsika tahaka izao ny resaky ny Premier Ministre fandraisam-peo ny Obinandrianina Barjona. Zany eto nanao fandikan-dalàna daholo ny olona migadra eto Madagasikara satria mahaleo tena ny fitsarana malagasy tsy mitsabatsabaka amin'izany ny gouvernemanta. Dia aoka zany sy olona nandika lalàna hiatrika ny fitsarana io fa tsy misy gadra politika eto Madagasikara. Ny kalandrinitsika ny sadeka dia ho tanterana zany hoe ho tapitra amin'ny Desambra 7 zao fanavozana zao. Amin'izay fotoan'izay zany efa tokony voafidy ny filoham-pirenena tena hitondra ny Madagasikara aorian'ny fanavozana. Tsy ohatran'io tsika. Zay no engagementsika androany. Fivoriana natao amin'ny teo anivon'ny sadeka omaly izay tsy natrehan'ny Madagasikara moa zany izy io satria hoe i Madagasikara ilay voaresaka ao anatiny. Raha mijery an'ilay fehi-kevitra navoaka ny sadeka zany dia tonga dia mahatsiaro ny krizy izay niainantsika zany talohan'izao dia ny 7 hatraty amin'ny 13 rehefa jerena ilay fehi-kevitra ny sadeka satria dia ny eo ihany zany no verimberina fa ny anaran'olona fotsiny no miova satria raha tsika mahita le izy dia ny hoe mila voaka ny gadra politika, mila miverina malalaka eto ny fitondra teo aloha rafezina zany le izy dia zay. Io ngamba misy lafin-javatra mila jerena hoe mila itovizana ngamba ny famaritana natao hoe gadra politika. Fa natao hoe gadra politika zany amin'ny sadeka dia ireo rehetra nangorokarena namotika antia Madagasikara ty dia nanapa-kevitra ny voaka malagasy hanongana azy amin'ny toerany. Dia zay zany natao hoe gadra politika ho an'ny sadeka. Ka ho anay atonivon'ny mpiafo sy ny kafima dia tany hoe raha sanatriavony vava itsika manaiky ny zavatra sahala amin'izany io zay dia tena atsika koa zany vonona mpanjaka ny tsy maty manota eto amin'ity firenena ity satria mahatonga naongana ny mpitondra teo aloha ary zay otrikafo dia assumenay zay hoe zay isan'andray anjara ny fanonganana ny Andry Rajoelina fa tsy miolakolaka ohatran'ny hafa akory zany ao anatin'izy toy izay tsisy antony loatra ny tolomana. Raha ohatra ka zay zany no teren'ny sadeka idirantsika eto amin'ity firenentsika zay dia manamafy firenentsika ty anjaratsika no mitadiny fomba mahatsika ny olana eto, anjaratsika mitadiny fomba ampandrosoana nyty fireneny ity fa tsy tokony isy idiran'ny sadeka velively mihitsy na ny hoe ny sadeka no amarika ny hoavin'ny Madagasikara raha ny 20 volana jona teo dia mazava tsara ny kabarin'ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana zao hoe mbola tsy mahaleo teny tsika fa mbola ekinantsika aloha avy any ivelany ihany koa ny fampandrosoana ny firenena indrindrandrindra ny lafin'ny politika. Ka io zany le izy io satria tena sanatriavony vava hoe manaiky azany tsika dia tena mbola namafy tokoa ny fehikinan-doha ara-politika atsika any ivelany. Ny malagasy samy malagasy ihany tokony amaritra no avin'ny firenena ka ny fikonan-doam-pirenena no tokony hojerena ny anafainganana izany hoy ny antoko otrikafo tamin'ity androany ity sarahantsika toy izao ny fanazavana izy avetiny. Zay dia velona hoe tokony atosika lavitra izay hevitra zay dia manay eto anivon'ny otrikafo sy ny kafima zany dia tsotra andao no raisitsika tanana ny raharaha-pirenena anao tsika anararoatra amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao indrindrandrindra atsoatsotsika dia hiditra amin'ny fikonan-doam-pirenena dia andao tsika samy malagasy no amaritra no avin'ilay Madagasikara satria firenentsika ity satria ny ataon'ny sadeka zany dia tsy miaro afa-tsy ny olona namotika an'ity firenena ity ary tsy ny sadeka velively mihitsy koa ny andeha ho sarotiny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara na ny famonoana ny vahoaka malagasy fa tsika ny mila mitsangana dia sarotiny amin'izay lafin'izay fean'izany dia ozy hoe mba hanomezakasina an'ilay tolona natao teto amin'ity firenena ity dia ozy hoe tsy tokony eketsika velively io fanerena ny Madagasikara mpanjaka ny tsy maty manota ataon'ny sadeka io satria raha zao zavatra misy zao zany dia ny sadeka no manosika
tsika makany amin'ny hoe nizaniza mitondra eto amin'ny firenena zaho anatiny satria ao anatin'ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao dia azo atao zany mangorokarena azo atao ny mamono malagasy raha pitsora afaka pitsora efa ahongan'ny olona nagadrain'ny olona dia miantso vony fotsiny amin'ny sadaiky dia ny sadaiky no matro hoe avereno ny gadra politika aleo isy ny fahalalana amin'ny fiheverany azy dia hoy zay hoe io fanapahan-kevitra ny sadaiky io ratsy mitandanytsika dia hanomevahana ny mpisehatra politika sy izay mifandimby amin'ny fitondrana nyity firenena ity satria izay mitondra zany afaka manao zay tiany atao rehefa aveo miantso vony amin'ny sadaiky fotsiny dia sahala amin'ny tsy nanao eninona eto amin'ity Madagasikara ity dia veziko hoe firenentsika tia andaontsika ny andray an-tanana ny fampandrosoana ity fa tsy tokony avelantsika hitsabahany avy any ivelany. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Manatsy ny araba tompokilay manamafy ny firaritsozy efa nataony namana makilay ny onjam-peo tamin'ity androany ity. Latsinainy farany amin'ity volana fahinina mitaona ity ny androany. Dia arabainy aloha samina tratra niny asaramanitra iny dia tafaona finaritra indray amin'ny alalan'ny onjam-peo amin'ity anio ity. Nanao na mitany dani efa nisy akoako ny aniny teo. Atsika aloha tsy jiveriny hoe fa maninona ny somary hafahafa kely ny kitapo posy sanina tsy any aloha ngama fa ny hoe ny akony hita mandavanandro aloha dia miaina ihany aloha ny olon-drehetra aloha ny rehetrarehetra fa dia nranay manokana dia nandoro-pine zay. Dia zay samy nanao zay mba ho afany teo na tamin'ny endrika ivelany na tamin'ny ainana an'le izy na ny fomba nankalazana zany ny faritra maro samihafa tamin'ny ankapobeny dia tafita aloha ny ataontsika hoe toromarika zay narosiny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe any ahona ny amin'ny endrika ivelany indrindra fa ny fitafy zany zay mampiavaka ny faritra tsirairay avy tamin'ny ankapobeny dia tafita zany eny fanatrany amin'ireo ataontsika hoe masovo malagasy tany ampitandranomasina tany izy moa nandikan'le izy hoe totra ny lasa endriky ny fianjaikana ny fampisehoana ny tao zavatra malagasy kanefa izay mitsika io izy ahoana moa no anosehany an'le ataontsika hoe indostria ny kolotsaina eto amintsika raha ohatra ka tsy isika no amelanja izany dia ohatra ny hafahafa zany mahita an'le izy amin'ny ankapobeny nefa tena reny mihitsy ny tokony azatranomaso raha mijery ianao le firenena any ivelany any inge tsy dia mifanalavitra amin'izany mihitsy ny ataony ny amin'ny hoe menjaika ny fanamiana izy ireo any Afrika zany rehefa amina lanonana na lanonam-pianakaviana io na lanonam-panjakana io dia manao ny ataontsika hoe fanamiana na ny akanjo zay mampiavaka an'ilay firenena zany izy ireo fa eto amintsika moa zany zao ataontsika hoe santatra efa manao an'izany aloha ireo sekoly ireo katita eny amin'ireny hoe fetsikoly sy ny ohatran'izany reny mba ahitana an'ireny fitafy hoe mampiavaka ny faritra samihafa dia mino fa any ihany koa no tokony izarina sy biazana amin'izany resaka izany ina ihany koa ny zavatra be dia be aloha ny nanamarika ny 20 jona iny ridany na teo amin'ny kabary na teo amin'ny zavatra hafa ohatran'ireny sangatangana vaingan-drano ireny misy fotoana mbola resahana an'izy fa tsy amin'ny eny eo aloha satria tena hafarahafa ihany koa ny zavatra niseho tany tamin'ilay resaka ataontsika hoe fandraisam-pitenenana olom-bafidy la solom-bavambahoaka nandritra n'iny fangalazana ny fetim-pirenena fa 20 taona iny fa ina no resahana amin'ny teny io ity be dia be ny afaka resahana lavalava ihany koa ny herinandro fa ataontsika hoe fanatanjahantena ohatra fanatanjahantena ho antsika eto Madagasikara aloha zany eo amin'ny sehatra resam-pirenena dia tsara ny vokatra eo amin'ny lalao amin'ireo ataontsika hoe lalao n'olon-tokana hiady moa indrindraindrindra izay naraisantsika andrara tsy dia hoe fandraisana anjara loatra fa ny arovana amin'ny voninahim-pirenena maromarina kokoa satria nisy tamin'ireo dia tao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena mihitsy no nanakoako tany amin'ireo firenena izay nanaovana an'ilay fifaninanana kontinantaly teo alohan'ny kickboxing izay natao tany Cameroun izay ataontsika hoe nanoromaka médaille maromaro 20 be zao no azontsika tao anatin'izany maromaro tamin'ireo no volamena ny atsasamanilany mihitsy ny volamena tao anatin'izany midika io fa dia isan'ny taranja hombiazantsika malagasy ny resaka kickboxing ataontsika Afrika Atsimo ihany koa dia nisy ihany koa ny fifaninanana teo amin'ny taranja judo nandromaka médaille volamena ihany koa tsika resana notrina zany fifaninanana zany ny masovo malagasy zay voatendry asa tsy Afrika Atsimo ny rahalahy namana toavina Rahalambo Mahay izy moa dia isan'ireo ambassadeur 120 ny tendrena atao anatin'izao fitondrana fanavozana zao dia isan'ny
nanatrika sy naome voninahitra atao amin'ny fanomezana medaly andreo mpikatroka zany tamin'ny taranja judo tatsy Afrika Atsimo ity dia zava-dehibe zay amin'ny hoe fiarovana ny voninahim-pirenena ary tao anatin'ilay izy de hoe tao anatin'ny fotoana nankalazana fetim-pirenena ireny ny sasany tam'ireo no nahazo ny medaille volamena ary de nanakoahako tany amin'izany toerana zany natatsy Afrika Atsimo na ny tany Cameroun ny hira-pirenena malagasy. Zava-dehibe zay eo amin'ny teto toerana amin'ny lafin'ny sport zay ihany koa de nirombahan'ny ekipan'ny commune Andorrano foot zany CFFA ny PFL tamin'ny topilalaovana ny farana ity 2025-2026 zany rehefa nandavany Jesaya zany izy ireo de zareo moa zany nahazon'ny amboara na pure play football zay moa zany no fanalavana ny PFL. Zay ny teo amin'ny sehatra resam-pirenena moa zany mbola ny lalao baolina kitra aloha zany tena mbola mibahana amin'izao fotoana zao fidina tompon-daka eran-tany azy tanterahana amin'ny firenena telo moa zany dia Canada, Meksika ary États-Unis efa ao amin'ny hidinan'ny ampahenina amby folon-dalana zao firenena afrikanina sivy amin'ny folo moa no tafiakatra teo amin'io pahenona amby folon-dalana io efa nanomboka ao Mahalsady ny lalao voalohany ao anatin'izany ary mitoizana hatramin'ny fahefatry ny volana Jolay ho avy izao rehefa niatrika an'izany ny solotena afrikanina iray de Afrika Atsimo dia niondrika tamin'ny isa ray no ohatra teo anatrehan'ny Canada zay mpampiatrano zany hoe ray amin'ireo firenena telo mampiatrano an'ity mondial ity i Afrika Atsimo tany amin'ny ataontsika hoe minitra fanalava-potoana tany amin'ny minitra faharoa amby sivifolo tany no natafiditra le baolina tokony batan'ny fandresena zareo Canadianina Canada de sambany no tafavoaka ny vondrona tamin'ny nanaovan'ny mondial izy ihany koa ny firenena mpampiatrano tsy natao tany Canada zany satria no ny toerana nisy azy tao anatin'ny fifanitsanam-bonina fa tany ivelany tany États-Unis natao ny lalao kanefa dia navita niaro zany zay ataontsika hoe voninahim-pirenena zay sambany tamin'ny Canada nivoaka ny vondrona sambany koa izy tonga amin'izao dingany ataontsika hoe hiakatra amin'ny ampavalin-dalana izao zany efa zava-dehibe koa ny vitan'ny Afrika Atsimo satria sambany koa izy tavavoaka tao anaty vondrona fa de mifarana hatreo aloha zany ny lalao de nanampy an'ny Tunisie moa de tsy tavavoaka tao anaty vondrona mihitsy mbola maromaro zany mbola misy ekipa valo no afa ekipa afrikanina zay hiatrika lalao amin'ity ampahenina amby folon-dalana ity de hoaratsika amin'ny andalana eo fa isany hoe zava-dehibe ary tena niavaka tao anatin'ity mondial ty atreto aloha dia ny zava-bitan'ny Cap Vert zay efa sambany no niatrika mondial ary dia tafiakatra amin'ny enina amby folon-dalana koa izy zareo zany zao nisany navitina dingana lehibe mihitsy tao anatin'ity sambany no manao mondial de sambany koa izy tafiakatra tafavoaka ny vondrona zay misy azy zany de fa zava-dehibe zany ary dia ho iteo moa zany ny lalao manaraka zay ohatreny ao anatin'ity ampahenina amby folon-dalana ity i Côte d'Ivoire koa sambany tafavoaka tao anaty vondrona sambany zareo tafavoaka tao anaty vondrona dia hiatrika ny ampahenina amby folon-dalana izy Algéria de efa nahina mafy voraraka ka fa de tafavoaka tamin'ny ora farany koa zao rehefa nandresy tamin'ny isa betsaka andry zareo avy any Irak be deabe no afaka mbola rasana manodidina ny sport fa aloha faranatsika eo marano koa zaka surtout le lalao zany efa hita iny hoe niona tamin'ny le raraka aloha ny zareo bafana fa ny rapitso mariana zay ndrasany rehetra ihany koa ty fionana amin'ny Maroka sy i Pays-Bas ty io zany zao ny mpilao faharoa ny afrikanina ny anisan'ny tena hoe endrasany rehetra satria zay mandresy amin'ny Maroka sy Pays-Bas no fandoana amin'ny Canada le mivoaka mpandresy teo io any amin'ny ampavalin-dalana sationa fotsiny zany rehetrarehetra zany inona no resantsika manaraka satria vanimpotoana an'izao vanimpotoana ririnina rehefa ririnina io de ny kolotsaina zany eto mibanidalina somary mibahana kely ina le kolotsaina resahana didy potra ina ihany koa reny ny famadianrazana ina koa mety fampiakaram-bady zany eo daholo zany tena eo daholo asany ataontsika hoe fanorenana trano sy ny fotodrafitrasa mety mbola eo koa satria miakina amin'ny ataontsika hoe toninandro zany ho an'ny sasany de rehefa zay le izy de tsy misaraka eo aloha le mafana ina ndresahana zany de ny toka gasy efa nisy fanadidina kely zay navoaka ho an'ny gazety Tandrazana amin'ity androany ity mikasika ny toka gasy io de ara-dalàna izy eto Madagasikara Rome artisanal no filaza azy ao anatin'ny code général des impôts na ny fehezan-dalàna ny fihietra zany eto Madagasikara
efatrany amin'ny repoblika voalohany io a ny fa voasoratra tao zany any maharadalàna ny resaka toka fa misy pitsopitsony tsy maintsy arana zany ny amin'ny zay ny fipetraka ny lalàna moa zany de mitsinjo manokana amin'ny lafiny ara-pahasalamana zay iny zany mahatonga an'izy io misy dingana rany io a ny any amin'ny famokarana ny fivarotana sy ny fantsofanan'le zany misy efa voatondrony zany code général des impôts zany ny amin'ny antonatiny io mbola navoziny io lalàna io tamin'ny taona lasa ary laniny solomavombaoka farany teo moa zany ny lalàna 2025-020 ary efa nazo fakatoavana teo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana izy a tamin'ny janoary tamin'ity taona ity a décision 01 mihitsy le izy zany tamin'ny 20 janoary tamin'ity taona ity ary efa nivoaka tamin'ny volana aprily ny didy fampiarana ny io lalàna maharadalàna ny resaka toka gasy io raha fehezina le izy amin'ny akapobeany de hoe betsaka ny malagasy a mivelona amin'io amin'io resaka toka gasy io zany na roma artisanal satria misy resaka fambolena fary eo zany a de eo le famokarana an'izy misy an'ireny alambika sy ny sisa reny lalàna dia mamaritra fa tsy mahazo mihoatra ny 4 degré ny tahany alcool amin'ny zay zany no vo afaka le fa hoe any amin'ny fanjifana nefa mialohan'ny fanjifana de tsy maintsy mandalo le digniny misy fitiliana mba hamatarana ny taharo ao anatin'izany toka zany de lay taharo zany de tsy maintsy mandalo fitiliana etsy amin'ny sambana anankiray eo anivon'ny ministera ny fahasalamana misy an'le hoe laboratoire zany anaovana an'le fitiliana ahafahana mampafantatra ny taharo ao anatin'lay toka sy ny degré zany ninona filazan'ny degré zany ny heriny zany ny herin'le izy io tsy atao tombo maso de zay zany misy an'le hoe vita ny fitiliana ny laboratoire de zay vao mahazo an'le hoe rehefa azon'olombelona jifaina zany le izy de zay vao akana fahazondalana eny ministera ny varotra ndray ministera ny varotra zany mame an'le autorisation de mise sur le marché AMM de rehefa mahazo an'izay zay vao afaka lefa ho jifaina zany zay no volazany lalàna de zay zany le hoe amin'ny lafiny anankiray le izy misy miala zany lalanjotra zany ny amin'ireo dingana samy hafa reo no le fahasarotana satria mety hoe any ambanivohitra zaiko any ambanivohitra Ambodivoary zany eo anelanelan'ny district-ny Fandrina sy ny district-ny Mora Marilambo de tsy maintsy mitona l'échantillon zany ao makaty Antananarivo rehefa nefa ny laboratoire de mbola misy sarandalana zany misy rehetrarehetra zany de misy miala le circuit zany de mandeha le osoka samy hafa de raha mahita ny vokadratsiny ny statistique de milaza aloha mbola ambany be ny atsika raha isanjatony gasiny ray litatra isa taona isan'olona raha atao zany moyenne tamin'ny no alcool sotrony gasy zay dia statistique navoakan'ny banque resepirenena tamin'ny taona 2020 zay aloha tena izy niova sa tsy niova mbola zay aloha ray litatra isan'olona isa taona ny gasy amin'ny akapobeany zany salanisa akapobeany izy manomboka amin'ny 7 taona manomboka mandray alcool zay zany vokatry ny fanadiadina de ny fanadiadina ihany koa ny atotanisany no milaza fa ny folo isanjaton'ny malagasy eo anelalelan'ny 20 ka hatramin'ny 5 taona de miakin-do tanteraka amin'ny toka ary tena misy fiatraikany amin'ny fahasalamana le izy de zay no ao anatin'le fanadiadina misy an'le hoe sady mampitibola le izy betsaka no velona am'le izy am'le lalam-pirenena any amin'ny fary mamokatra le rano fitaterana sy ny sisa nefa mety ampidi-dosa vokatra zay le hoe misy miala ao anatin'lay tsy manaraka an'le fenitra ao anatin'ny mba tonga an'le izy hoe manaraka ny fenitra zany le famokarana mafeno an'le 7 degré ny taharon'le izy mba misy zavatra le satria raha mety misy méthanol ao anatin'le izy de efa zava-doza no ateraka zany amin'ny fahasalamana sy ny sisa eo ihany koa ny lozam-piarakodina ny lozam-pifamoivozana atera ny tsy fandripalemana atera ny zany le zava-doza mety ao ambadika izy fa amin'ny akapobeny zany dia manina moa zany resantsika mifamatitra ny kolotsaina le toka gasy mantsy ny kolotsainy toka malagasy zoky Roland Brito dia anisan'ny zavatra tena hoe tsy miala mihitsy raha ohatra ka ny avin'ny toka raha ohatra ka somary sokafana kely de hoe toakaja raha ohatra ka misy fifaliana tao tamin'ny tolo malagasy fa iny de fantao ny mangataka tsodrany amin'njoro firarazana zany de eo no mekoaka de manaraka ny toka ary mbola hitsy zany ankehitriny amin'ny fanaovana an'ireny le hoe famadihana ny resaka fanaovana an'ireny le hoe didipotra de manao zoro de mampiasa ny toka de mbola hitsy zany hoe tsy afaka miala mihitsy aloha zany ao anatin'ny kolotsaina
fa tamin'izany fotsiny tsy asa aloha zany ny fahiny amin'ny hoe nisy an'izay hoe accident sy teneny zokobrito zay ve fa anisan'ny fitohizana aina tamin'ireo razana fahiny zay ny andohan'le toakatsy de mahitsika am'izao fotoana zao fa mbola misy ny amin'ny hoe raha misy fety atao fety mpianakaviana misy fahoriana mitranga andeha lavitra ny razana de ampiasaina foana ny alkôla ierovana asifotoka am'izay tsy accident am'izay tsy tratra ny zavatra mety hitranga madinidinika misy zany koa tsy midika apprécier antsika rehetrarehetra ao anatin'le izy fa fanazavana raha kolotsaina fotsiny noentina zany ao anatin'le satria vanimpotoana andirina ohatra zao araka nambarantsika teo dia eo ny didipotra fampitana zazalahy eo ny resaka famadian-drazana de eo izy fa io koa ny ao anatin'le izy ny io nge ono ahitana mariny ao anatin'ny vera ao anatin'ny kabary malagasy mbola misy natsoina hoe ranao tandropotsy misy hoe te-andava misy hoe ody mosavy misy hoe alafady be de ampiasaina daholo toka ao anatin'ireo ary ny faritany rehetrarehetra indrindra moa zanao amita-pihavana sy raha-pihavanana ary mbola io zavatra io tsy hoe akory zay hoe miboboan'le izy fa milaza fotsiny zay ny zava-misy zany amin'ny lafiny anankiray hoe ara-dalàna le izy miforofony zany nisy festival natao gagasy fary vao natao tany amin'le commune natao hoe ambinany rano tany amin'ny faritra Moromanita amin'ny herinandro talohan'ny 26 juin ary mbola isy ihany ko amin'ny volana auguste eo zay tanterahana any amin'le tanàna atao hoe ambody voara mihitsy any amin'ny distrikany Fandrina zany amin'ny volana augostra ho avy amin'ny tapatapaky ny volana augostra ho avy io tsetsatetsa tsy ary zay satria amin'ny toerana samihafa zao de misy ina le filazan'le izy hoe toka gasy misy laharony re atao hoe romarange le misy laharony le somary telaina kely kalma fotsiny fa mangatsika mantsy ny andro de araka zany resany zany hoe tena aloha zany mitena hoe mba misy zavatra manaraka ny fentra ny tsofaina mba tsy hiteradoza eo amin'ny lafin'ny fahasalamana zay eny ary inona no manaraka resahana satria mandeha ny fotoana amin'ity androny an'io ty de ivory tsy ara-potoana ny vondrom-paritra ny sadek zany inona no ivoriana de lahadinika ny mikasika ny raharaha Madagasikara de hoe fa maninona no resahana ny am'izany de satria isika io zany isika resahana zany hoe Madagasikara dia mbola voasazy aloha zany no ny antony hoe nisy fivahampitondrana teto tsy nandalo fifidianana atao arin'ny raharaha septambra taona 2024 de vokatra zay zavatra zay zany dia efa misy moa zany le mécanisme nivony sadeky hoe amin'ny misy le principe de subsidiarité zany de ny atalo mandamindara mijery ny lamina rehetrarehetra ahoana sy ahoana amin'ny fandehany ny amin'ny lafiny hoe démocratie ny amin'ny lafiny tandalana sy ny sisa dia misy moa ny fepetra zay efa napetraka izy ireo nanaraka zany hoe ataovy feuille de route nareo zany ivoahana amin'ity zavatra ity de ny tety milaza hoe tsy feuille de route tompoko mifilaza lizy fa zay de manana ny lamina amin'ny hoe retosireto no tanterahanay zany ao anatin'ity reo fondation ty de makany amin'ny fifidianana rehefa avy eo de natolotra tamin'ny farany volana febroary io zavatra io zany tamin'ny 27 volana febroary tao anatin'iny programme nasanay no alefany aminareo hoe fa tsy nareo no miteny hoe feuille de route de lasa iny de nisy ny ataontsika hoe komity nanaraka ny fivoaran'io miaraka amin'ny tetrandro tao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe manao hoana an'io zany misy fivoriana apitaindavitra ny filohan'ny Afrika Atsimo zany ya Cyril Ramaphosa no mitarika an'io fivorian'ireo ataontsika hoe rafitra eo anivon'ny sadek zany andinika an'io raharaha Madagasikara io zava-dehibe ao Madagasikara zay satria nahoana miakina amin'ny fanapahan-kevitra an'io io zany no mety hoe iverenantsika andraisana ny toeran'ireo eo anivon'ny vondrana afrikanina satria tsika zany de mbola hoe miantona na suspendu eo anivon'ny vondrana afrikanina dia zay ihany koa no miantoka ny hofandraisantsika na njara na tsy amin'ny fivorian'be ny firaisan'izao tontolo zao firenena mikambana zany zay fanao isa-taona isaky ny volana septambra izany rehetrarehetra zany ihany koa de isan'ny lakle anokatra ny ataontsika hoe fiaraha-miasa amin'ireo firenena maro samihafa na firenena samy firenena io na ihany koa reo mpamatsy vola hafa zany satria mety miaohatra ihany ny sasany loha ampiasa vola eto Madagasikara vokatra le hoe so de tsy maro toerana sy ny sisa zany rehetrarehetra zany de hoe zay mety vokatra ny fanapahan-kevitra mandritra ny fivorian'ny sadek an'io zany fivoriana tsy ara-potoana ampitaindavitra andiniana manokana ny kasika ny raharaha Madagasikara no miatoka zany rehetrarehetra izany fa zany aloha de hoe mandeha eto Madagasikara tao anatin'izay 20 volana zay tsy manakana an'ireo firenena hafa aloha
tsy ho avy amin'ny fiarah-miasa amy samy firenena za amin'io samy mikajaka an'izay mety mahasoso tombotsoany avy. Ny rosianina moa zany tena tazana be teo a, de fa tsy lavitra eo koa ny sinoa. Ny frantsay a tsy taitaika eo ihany zany mialalan'ireo karazana vondrona samihafa zay fatsiny vola, ny AFD, eo koa ny eo amin'ny vondrona européenne. Rehefa tena nydinihana aloha sy jerena de tonga tsy taitaika eo ihany ny fanampiana samihafa, de mbola mandeha ihany koa moa zany fandresendahatra zay ataon'ireo vokatry lay fanendrena ambassadeur maromaro efa 12 zao ny voatendry tao anatin'izay 7 volana ny sinity fitondrana fanavozana ity dia mino fa isan'ny iraka voalohany tanterahan'ireo ambassadeur vaovao nitendren'ireo ny am'izay indrindra ny hoe metraka ny hoe Madagasikara io anie dia firenena zao tsy ilaza hoe anao ivarotra na tafiditra ao anatin'izany ihany ny mivarotra mba ahafahana misitona an'ireo mpampiasa vola sy ny amin'ny hoe mametraka ny hoe inona no ty fanavozany ty fanavozany ty ahoana marina ametraka an'izany sy anazava amin'izany amin'ireo firenena zay efa niara-ny asantsika tamintsika tao anatin'ny fotoana efa elana ara-tantara zany na eo amin'ny fifandraisana amin'ny lafiny toekarena mandritra an'izany rehetrarehetra zany araka namara teo dia raha ny any amin'ny kafa aloha ohatran'ny mampita amin'ny zavatra mitranga ny Afrika de zareo atsy Burkina Faso aloha tena tonga de mandrangaranga mihitsy eo amin'ny fifandraisana zany miresaka amin'ny fifandraisana ara-diplomatika moa zany tsika fa ny azo tonga de hoe miato miazo tonga de nitapahany aloha ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny frantsay Burkina Faso ary tamin'ny 20 ny volana jona teo zany no nataony tsy manakana ny fivezivezen'ny olom-pirenen'ireo firenena ireo ifamezivezy ifamoivoy aloha fa ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotota zany no nitapahana de zareo Burkina be moa nandray ny fanapahan-kevitra noho ny fahitan'izy ireo fa misy fitsapatsapahana indrindra fa ny hoe ombadika ireo mpampiorooro zany any amin'ny faritra Sahel ary voakasika izany ny any Burkina Faso na tonga zao fanapahan-kevitra niraisin'ny nga Ibrahim Traoré zao ihany koa ny any amin'ny Centrafrika de ohatrany efa mandrangaranga zany zavatra zany ihany koa hoe ho tapahana koa ty zavatra ty de inona moa le ho tapahana zany de mitovy an'le atsy Burkina Faso ny amin'ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Frantsa de asa hoe inona moa le tononkirany zareo frantsay am'le hira-pirenena ry hitaina kely les enfants de la patrie le jour de gloire de tariveny ny zareo fa ty zany zao mety terminé raha ohatra ka le jour de gloire terminé azafady mialatsiny ho anatin'ny lisy fa hitantsika ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany fa iverinety Madagasikara tsika mikasika an'le resaka angovotsika rehefa ohatsy zava-dehibe io satria raha mihain'ny kabaran'ny filohan'ny fanavozana tany Morondava aloha de ohatrany mahavelom-panantenana ihany le izy amin'ny lafiny anankiray fa ho hita eo ny fitoyany fandeha anaraka tonga ambahatra kely otsika